faly miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'i Jehovah Andriamanitra ao izao. Fandarana izay entina izarana amintsika ny teny ao amin'ny soratra masina izay mampiomana antsika ny amin'izany hoe fiverenan'ilay Mesia zany, ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo dia Jesosy Kristy. Isaorantsika ny fitiavany, ny famondrapony, nanomezany antsika nyity andro androanyity, tombonandro havelomantsika ahafahantsika miaino ny afatra izay omeny ho antsika indray. Ary eo mpiomana antsika izao, sambatra izay nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy nofokisana. Ho antsika tsirairay avy izay nona ary mangetaeta ny fahamarinana, ny teny verona, ny teny masina, dia ny fanamasina ny anokatra ny fotsika, fanamasina ny anokatra ny masom-panahintsika, ary ho avy ilay teny, ilay rano velona, amelombelona ny ao anatsika, anafaka ny etaeta, anafaka ny anoanana, ary atonga antsika ho voky tsara ny teniny iray izay manamasina antsika, ary atonga antsika hiakatra eny amin'ny raolanitra rehefa ho avy Jesosy mpamonjy, satria izy no miteny hoe ny fanamasinana ny amin'ny teny ihany no azontsika miray amin'ray miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay manam-pahamasinana. Raisitsika ny Matio 1:20, ny andininy 7:20. Matio 1:20, andininy 7:20. Izao ny voasoratra: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Eto ny zigako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavona po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny zigako ary maivana ny entako. Ao anatin'izany andinin-tsoratra masina vitsivitsy zany no hanomezan'ny tompo antsika afatra indray, amelomana antsika, ananantsika fanantenana, ananantsika fahavelomana amin'izao fotoana andalovantsika eto amin'izao fiainana izao. Jesosy Kristy no manome ny fanasana ho antsika tsirairay avy eto. Jesosy Kristy no manome fanasana ho anao eto. Ary raha tonga eto ihany koa aho manambara an'izao fitoriana izao, manambara an'izao afatra izao, dia le fanasana avy amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony tompo, nandresy ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay, mipetraka eo an-tanaka havanan'Andriamanitra ray. Izay fanasana avy amin'izay no entiko aminao. Tsy manasa anao ahako ho atsy akavanana, ho atsy akaviana, ho atsy anoloana na any arina, na ho etsy seroko, fa ny anasako anao dia ty fanasan'ilay mpanjaka ity, lay mahery ity. Mankanesa aiza ozy izy? Mankanesa aho aminy. Misy heviny lehibe izay teny izay hoe mankanesa aty amiko. Jesosy mpamonjy no miteny mankanesa aty amiko. Iza no antsoina? Izay miasa fatratra, izay mavesatretana. Ny olona miasa fatratra, ny olona mavesatretana, tsy misy zavatra hafa dia davy ny olona miasa fatratra sy ny mavesatretana afa-tsy ny hamaivanana ny entany, afa-tsy hanomezana azy filaminana, afa-tsy ny hanomezana azy fitsaharana. Izay ny katsahany, izay ny tediavana. Maro be isika eto amin'izao tontolo izao ny miazakazaka, ny miasa fatratra, ny mavesatretana, ary tsy mety mitony ilay enta mavesatra fa miamavesatra, miamavesatra. Tsy mety azo ilay fitsaharana sy ilay filaminana fa miasa fatratra, mavesatretana. Ary ataoko hoe tsy mandehandeha foana izao afatra izao, tsy alefalefa foana izao afatra izao, fa arak'izay lazaiko izay hoe ilay ray avo indrindra no maniraka, ary ilay ray avo indrindra no mametraka fanasana, hoe mankanesa ty amiko ianao miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome fitsaharana. Jesosy Kristy no hanome fitsaharana ho anao izay manaraka an'izao fandarana izao. Inona no mampavesatretana anao? Inona no mampiasa fatratra anao? Fa ny zavatra tiany tompo tenenina amintsika eto dia tsy ny religion, na ny dénomination, na ny fombafomba-pivavahana, na olombelona, na asan'Andriamanitra akory ary no hanome antsika fitsaharana. Fa vao maika isika raha tsy miona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy ilay tompony tompo, dia vao maika isika ao anatin'ny vesatra manao asa. Misy miasa fatratra sy mavesatretana noho ny fitaka ataon'ny olona. Jesosy tsarovy rehefa niteny Jesosy, rehefa nanafatra Jesosy any amin'ny Matio 7 any, dia niteny Jesosy hoe tandremo izy izy, mitandremo ianareo, fa misy ho avy eo aminareo izay mitafy volon'ondry fotsy, kanefa ao anatiny ao dia ambody izy. Zany hoe ilay ambody, inona moa
tedavon'ny amboty, ny zavatra tedavon'ny amboty dia ny hinana ny ondry, ny zavatra katsahan'ny amboty fatratra dia ny hinana ny ondry, amotika ny ondry ary anala zay fiainana, anala zay fitsarana, anala zay fiadanana ao aminy. Ary zay no afatra napetraka Jesosy any Matthieu 7 hoe mitandremo fa misy ho avy ilaza hoe zavy amin'Andriamanitra, izavy amin'ny Kristy, kanefa ao anatiny izy dia amboty mitoy izy. Raha tiana lazaina amintsika dia ny hoe fampianaran-diso, ny fampianaran-tsanto, ny mpamina ny santo zay mitady amery ny ondry hiala ao amin'ny valan'Andriamanitra, hiala amin'ny fitsarana, hiala amin'ny fiadanana, ary ny olona mieritreritra hoe azo fiadanana, azo filaminana, azo fitsarana, kanjo vao mainka aretina no azo, vao mainka tsy fiadanana ny azo, vao mainka fahoriana ny ainana, vao mainka alahelo ao anaty, noho n'inona, noho ny fitaka zay ambara noho ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra ihany. Zany hoe zao ny tiany tenin'Andriamanitra lazaina rehefa nanambary Paoly any amin'ny epistiliny any hoe tandremo izy fa lay ratsy, zany hoe le devoly dia mahay maka ny endriky ny mazava ihany koa izy, tsy miseho miharihary ny fahalotony, tsy miseho miharihary ny fitaka zay ataony. Ary amin'izao fotoana izao ny tenanay ny mahalala, ny tenanay ny mahare afatra, ny tenanay maharay izay zavatra lazain'ny olona, fa maro ny olona ny vesarany olona zay milaza ho mpanompon'Andriamanitra amin'ny resaka fandoavana vola ohatra, averiko foana, fandoavana fahafolo-karena, fahafolo-karena zay tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra intsony, tsy ho an'ny fiangonana intsony. Fa raha mamaky tsika ny Romanina 12 ny takin'ny ray ao antsika dia tsy ny ampahafolo-karena, fa ny takin'ny ray ao antsika dia inona ozy izy? Mba hatolotrareo ny tenanareo, ny tenako ray manontolo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, fa tsy ny ampahany amin'ny fiainako, fa ny fiainako ray manontolo. Misy nefa dia mbola manambara antsika hoe aloavy ny fahafolo-karena, azonao fitahian'Andriamanitra, azonao fiadanana, azonao filaminana, azonao fitsarana, azonao fitahiana lehibe. Dia betsaka ny manao an'izany, betsaka ny mandoa an'izany, kanefa rehefa tena sokafan'ny tompony masony, kitihan'ny tompony fony, dia tonga saina izy hoe tena ny vesaran'ny olona tamin'izany fahafolo-karena zany, vesaran'ny olona tamin'izany geja zany ahako, ary tsy misy fitsarana atao anatiko, tsy misy fiadanana atao anatiko, fa lany ny vola, lany ny arena, ary feno fahoriana zay natenaiko hoe azoko fitsarana, azoko fiadanana, tsy mahazo fiadanana, tsy mahazo fitsarana, nefa mieritreritra hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vola, amin'ny fahafolo-karena, ny adidy maro isan-karazany, dia manavesatra zany. Ny olona mety koa vesarany fanompona, manao asa fanompona, manao asa fanompona, manao asa fanompona, ary ny tena marina lasa tsy tena hoe tsy mahita an'Andriamanitra, fa lasa manompo olona, lasa misy olona, lasa andevon'ny olona, ary ny olona lasa mametraka mpanalalana hafa indray amin'Andriamanitra. Dia izy zany, izy ilay mpanompon'Andriamanitra, izy ilay milaza mitondra ny tenin'Andriamanitra. Tena manery ety anatiny izaran'izany, satria zavatra misy amin'izao fotoana izao zany, na eto Madagasikara zany, na any ivelany zany, dia betsaka ny mpamina ny santoka, betsaka ny mpampianatra santoka, betsaka ny mivily amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ny olona zay tratra an'izany dia ao anatin'ilay mavesatra entana, ao anatin'ilay miasa fatratra. Dia tiana lazaina amintsika izany hoe zay rehetrarehetra zay ho aton'ny Jesosy. Ny zavatra fahatelo tiako zaraina amintsika, rehefa mizara ny tenin'Andriamanitra ny ankamaroany amin'izao fotoana izao, ary ataoko hoe tsy mamorona raha milaza an'izany, ary tsy miteniteny foana raha milaza an'izany, fa zavatra iainantsika izany, zavatra hitantsika izany, zavatra ivelomantsika izany, hitantsika eo amin'ny manodidina eo zany. Fa ny olona rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra amintsika, rehefa mitory ny filazantsara amintsika, dia ny zavatra toriany amintsika matetika dia izay hoe fananana zavatry ny tany materiel. Zay no lasa lahara-pahamehana, lahara-pahamehana ozy, tsy mitena hoe ratsy zany, ary tsy mitena hoe tsy ilainy zany, fa lasa zay no lahara-pahamehana. Ary tena Jesosy eto dia milaza mihitsy nefa hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana, za no mianareo fitsarana. Ny omeny Jesosy ho atsika voalohany indrindra dia ny fitsarana. Zany hoe fitsarana zany fitoniana, fiadanana, filaminantsaina, fananana fahasambarana ao amin'ny Jesosy. Zany hoe raha mijerytsika ty tenin'Andriamanitra ty, Jesosy rehefa manasa dia tsy nitseny Jesosy hoe makanisa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana, fa za no mianareo vola be, na hoe za no mianareo trano be, na za no mianareo fiara be, na za no mianareo arena be, na za ampandefanareo any an-dafy. Fa mampalahelo, zany ny zavatra voizina amin'izao fotoana, zany ny zavatra voizina amin'izao fotoana, ary filazantsara ny tany zany,
fa Jesosy raha nyteny eto dia fitsaharana no omeny atsika, ny fitsaharana no omeny atsika. Tiana lazaina amintsika ary amin'ity androany ity, ny azona fitsaharana dia ao amin'i Jesosy ihany. Ny fitsaharana tsy andro, tsy andro na hoe latsinainy na talata na larobia na lakamisy na zoma na sabotsy na lahady, tsy andro no tandremana, tsy andro ny idirana amin'ny fitsaharana, fa ny fitsaharana dia Jesosy mihitsy, Jesosy Kristy mihitsy ny fitsaharana. Izay no lazainy hoe za nome anareo fitsaharana, zany hoe tsy andro sy fotoana no tandremana azona fitsaharana, fa Jesosy mihitsy no akanesana, andehanana, anatonana azona fitsaharana. Zay ny zava-dehibe dia no manatona an Jesosy azona fitsaharana. Ny zavatra mbola toizako ihany le zavatra voizina amin'izao fotoana izao, ary io manerana izao tontolo izao mihitsy io. Eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany zay zavatra efa voalazany teny fikasana hoe lasa resaka vola, resaka arena, resaka fananana, resaka zavatra ny tany, ny fitoriana ny filazantsara. Zany zavatra zany nefa raha jerentsika, raha hitory ny filazantsara tsika, raha manambara ny tenin'Andriamanitra tsika, dia ataoko hoe tsy zany lara-pahamehana amin'ny Jesosy. Raha ohatra ianao hiteny hoe andao hivavaka, andao hitory andao anatona an Jesosy, andao anatona an Jesosy fa ahazo asa tsara, ka raha sendra ny olona manana asa tsara ianao tsy ilainy Jesosy zany, fa raha asa tsara ny tedavina amin'ny Jesosy tsy mila zany fa ny asa tsara be mihitsy efa omeny Jesosy anahary. Na hoe andao anatona an Jesosy fa ahazo vola aman-karena, ka raha olona manam-bola aman-karena no torianao hoe andao amin'ny Jesosy, tsy ho any izy zany satria efa anana ny vola aman-karena. Raha hitory amin'izany amin'ny olontsika, hitory an'izany tsika amin'ny raha raisikohatra hoe raisikohatra zany hoe raisikohatra hoe raisitsika amin'ny resaka eto Madagasikara ohatra hitory ianao zany ohatra amin'ny karana zay efa manam-bola be, dia miteny ianao manao filazantsara, fitoriana filazantsara ianao amin'ny toerana anankiray, dia zavatra torintsika makanesa ao amin'ny tompo fa azo rena ianao, ahazo vola ianao, ahazo vola, ahazo trano, ahazo fiara, dia lasa miala fotsiny le karana hoe tsy ho anahy zany, ka efa ananako ny vola, ananako ny fiara, ananako ny trano. Dia izay zavatra zay tsy izay ny tena votoaton'ny filazantsara. Raha hitentsika aloavo ny fahafolo-karena, aloavo ny rakitra, aloavo ny valopy misy vola, i Bill Gates tsy andoha vola fa efa nanany vola. Raha hitory tentsika amin'ny Bill Gates ka resaka hoe fananan-bola, fananan-karena, tsy zany mihitsy. Ary zay mihitsy ny fitoriana nataon Jesosy. Ny fitoriana nataon Jesosy dia fitsaharana nomeny. Raha miteny indray ianao nefa avy eo manambara ianao amin'izany olona efa lazaina hoe manana an'izany rehetrarehetra zany tsy misy mahory azy eto tany, fa miteny ianao hoe le filaminan-tsaina, le fiadanana, le fitsaharana, le filaminana zay tsy azo amin'ny zavatry ny tany, tsy azo amin'izao tontolo izao, tsy azo amin'ny materiel vola aman-karena, fa ao amin'ny Jesosy ihany, dia Jesosy manome an'izay. Ary zay ny tena tiany Jesosy, zay ny tena tiany Jesosy, zay no omeny Jesosy atsika le fiainana mandrakizay. Tsarovy fa nampiala ny fitsaharana, nampiala ny fiadanana, nampiala ny filaminana tamin'ny olombelona dia vokatry ilay nanotany. Zany hoe ny olantsika olombelona. Ny olantsika olombelona tsy vola aman-karena sy trano sy ny fiara, fa ny olantsika ny fahotana. Ary ny fahotana nampiala ny tavany ray antsika, ny fahotana no nampiala ny fiadanana sy ny fitsaharana ao anatsika. I Adama sy Eva rehefa nanota i Adama, tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, ary rehefa nitady azy Andriamanitra avy eo dia tsy sanipotra izy satria nisy tahotra tao anatiny, nisy filaminana tao anatiny, nisy adi-tsaina tao anatiny, no le fantikaniny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa nitady ady Andriamanitra dia niteny izy hoe niala ny hery satria natahotra anao. Amin'izao fotoana izao koa tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany, amin'izao fiainana misamboaravoara ary meratsy izao, ary atonina izao rehetrarehetra izao, atonina ny antoko-pivavahana, atonina ny fikambanana, atonina ny mpanompon'Andriamanitra, mola tsy mahazo fitsaharana satria efa natontsika daholo izay rehetrarehetra izay, fa tsy natontsika dia Jesosy mihitsy. Jesosy mihitsy ary amin'ity androany ity no miantso antsika hoe manatona ao aminy. Ahoana ny fanatonana azy? Mivavaka ianao rery, ianao Jesosy rery, miaino anao izy. Miaino anao izy anala le vesatra ao am-po, izy anala le alahelo ao am-po, izy anala an'le tsy filaminana sy le tsy fitsaharana sy le tsy filaminantsaina, satria nahoana ny rano nalatsany teo amin'ny azy fijaliana no manasa ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, ary ny rano no manadio manamarina, manamasina, ary mahatonga olom-baovao, ahatonga andova ny fanjakan'Andriamanitra, satria izay ny filazantsara. Rehefa nitory filazantsara
Jaona mpanao batisa dia niteneny Jaona mpanao batisa dia hoe mibebay ianareo ka minono filazantsara. Rehefa nitory ny filazantsara Jesosy Kristy dia hozy izy hoe akaiky ny fotoana, efa akaiky ny fotoana fa mibebay ianareo ka minono filazantsara. Mbola ny fibebahana hatrany no nitoriana. Rehefa nitory ny filazantsara ny apôstôly ry Petera sy ny namany dia ny fibebahana no nitoriana. Ny fibebahana zany hoe ny fialana amin'ny fahotana, ny fialana amin'izao tontolo izao, ny fialana amin'ny loto rehetra, ny fiakekeloka ary fanapahan-kevitra tsy verina amin'izany intsony. Ny fifonana eo anatrehan'i Jesosy, ny finoana fa ny rano manasa, ny rano manadio, ny rano manamasina, ny manamarina, zay no atonga antsika azonantsika ny fitsarana, ny fiainana mandrakizay. Ary zay no tiana zaraina amintsika amin'ity androany ity hoe makanisa ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy. Raha mbola hivezivezy naiza eto amin'izao tontolo izao, tsy hisy fiadanana, tsy hisy fitsarana, fa rehefa manatona n'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ao amin'ny makao aminy ianao dia ao amin'ilay fiadanana, ao ilay fitsarana mandrakizay. Satria nahoana voavela ny elokao, vita fihavanana amin'ny ray ianao, tsy fahavalo intsony ianao, tsy andevo intsony ianao, tsy mpanota intsony ianao, fa tonga zanaky ny ray noho izy, noho Jesosy Kristy izay namita ny famonjena. Ko midira ao amin'i Jesosy, midira ao amin'i Jesosy. Ary ny faharoa dia hoy izy hoe eto ny zikako ka mianara amiko. Ny dingana faharoa dia zao, ny zavatra dedavo ny ray amintsika Jesosy Kristy amintsika dia ny atonga an' Jesosy ho mpamonjy sy tompontsika. Satria marobe ny mandray an' Jesosy ho mpamonjy fotsiny, fa tsy mandray azy ho tompo. Ny tompo zany dia hoe zay tianao Jesosy eo, zay sitraponao Jesosy, zay mahafinaritra anao no tiako atao. Jesosy nilaza hoe izao ny vavahady, dia niteny koa izy hoe izao ny lalana. Zany hoe ilay vavahady mila hidirana aloha. Rehefa tafiditra n'ilay vavahady dia mandeha amin'ilay lalana ao ambadika ilay vavahady. Ao amin'ilay lalana iny ilay lalana ety sy tery mitondra any amin'ny fiainana. Io amin'ilay vavahady idirana, ilay vavahady ety dia Jesosy Kristy zany. Zany hoe tsy misy safidy amintsika rehefa mandray an' Jesosy tsika. Tsy misy mihitsy hoe za handray an' Jesosy ho mpamonjy ahy fa za tsy hanaiky an' Jesosy ho tompoko. Fa ny dedavany Jesosy amintsika dia za hanaiky an' Jesosy ho mpamonjy ahy ary hanaiky an' Jesosy ho tompoko ihany koa. Zany hoe marobe ny olona mandray an' Jesosy mpamonjy fa tsy mandray an' Jesosy ho tompo. Ny tompo zany tena hoe zay tianao 100 isan-jato, zay tianao 420 ora ampy 420 ora, 7 andro ampy 7 andro, zay tianao Jesosy malala no ataoko. Ary jerevo ny tenin'i Jesosy, mora ny ziokako, maivana ny entako. Miaraka amin'i Jesosy zany ange fiadanany, miaraka amin'i Jesosy zany ny filaminany, miaraka amin'i Jesosy zany ny fitsarany. Tsy andevon'ny fahotana zany, tsy andevon'ny fombafomba zany, tsy andevon'ny religion zany, tsy andevon'ny fivavahana zany, tsy andevon'ny antoko-pivavahana zany, tsy andevon'ny olombelony zany, fa tonga zanaky ny ray. Ary fifaliana ny arahana amin'i Jesosy, fiadanana ny arahana amin'i Jesosy, fahasambarana ny arahana amin'i Jesosy. Satria nahoana namela ny eloko izy, nanafaka ahy amin'ny fahotana, fotaka mandrevon'ny fahotana izy, ary nametraka any an-danitra. Ao amin'ny Efesianina 2:2 dia misy an'izay hoe tsika izay maty noho ny fahotantsika, niara-nalevina taminy ary niara-natsangana amin'ny fiainam-baovao aminy. Amintsika ihany koa nitakidiny Jesosy amintsika dia nianaketsika azy ho mpamonjy ary nianaketsika azy ho tompo. Zay le hoe eto ny zikako, mianara amiko, mba hianatra amin'i Jesosy enetsika. Tsy hianatra fompontsika, tsy hianatra doktrinitsika, tsy hianatra religiontsika, fa hianatra an' Jesosy, mianatra amin'i Jesosy. Jesosy ilay fiainana, ilay fahamarinana, ilay lalana. Midira ary ao amin'ilay vavahady ety dia mandehana amin'ilay lalana ety raha te ho tafiditra ny fanjakan'ny lantritsika ao amin'i Jesosy Kristy. Zay ilay fanasana tiako zaraina aminao androany. Tsy fanasana amina toko-pivavahana ozy ihany, toko-ponoana, na fanasana ho any amin'ny olombelona, na fikambanana, fa fanasana any amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy Kristy no anarany. Tianao izy, te hanome fiadanana izy, te hanome fitsaharana izy, hanome filaminana izy, hanome anao fiainana be dia be, fiainana mandrakizay tsy manam-pataperana ao amin'i Jesosy Kristy, ao amin'ny irery ihany. Satria izy nandresy ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay, ary dia manome fiainana ho anao ihany koa. Ekeo izy ho mpamonjy sy ho tomponao. Azonao hiara-hiakatra aminy eny amin'ny rano lanitra rehefa tonga izy. Ho azy ihany ny voninahitra. Amen.